Ny antom-bavakantsika manaraka ry hava-malala i Monsieur José dia maniry mba hoentina mibavaka manokana ny eo amin'ny lafiny fidiram-bola, indrindrandrindra fidiram-bola ny vadiny mba ahafahan'izy ireo miatrika ny olana ara-bola eo amin'ny tokantranony. Zay moa ny faniriany. Zay no hevitra takatry ny fihevitra maha-olombelona fa dia Andriamanitra no hanome azy izay tena mahasoa azy manoloana an'izany faniriany zany. Andao hivavaka ho azy isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, ilay Andriamanitra mpihaino vavaka eo amin'ny seza fiandriananao lehibe any an-danitra any, manantona anao zahay izao, dia manantona ny seza fiandriananao satria maniry indrindra ny mba hihainonao izao vavaka izay asandratra izao, indrindra Andriamanitra, ny mba hanamboatra n'izany fanirian'ny fona izany. Raha tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ianao anie no hanamboatra anitsy. Ny rahalahy José dia maniry ny mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fomba manokana eo amin'ny vadiny, ny amin'ny asa ny vadiny, mba hanana ny vadiny asa izay hanampy hanoana azy ireo amin'ny fidiram-bola eo amin'ny fiaina tokantrano. Andriamanitra, fanirian'ny zanakao zany, fanirian'ny olombelona izay manana fijery voafetra ihany kanefa dia aboraka eo anatrehanao. Raha sitrakao Andriamanitra dia hiaino izany vavaka izany anie ianao ka hanome asa fanaraka amin'ny sitraponao ho an'ny vadiny. Izahay anefa dia mahafantatra ary resy lahatra fa ianao tsy voafetra, manana fahendrena rehetra, tsy voafetra ny fahendrenao. Ka raha mihoatra amin'izany izahay zanak'olombelona izay voafetra kely, fohy dia fohy ny fisainanay, dia fantatray fa ny fandaminanao no tena lehibe indrindra ho an'ny fiainanay. Ka dia ampianaranay Andriamanitra ny lefitra eo amin'ny sitraponao. Raha toka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny hananany vadin'ity rahalahina ity, ny hananan'izany ranabavy zany asa mba ho fanohanana amin'ny ara-bola, raha toka fomba hafa sy vahaolana hafa no mahasoa azy, dia ianao Andriamanitra no hiasa amin'izy ireo. Ianao no hanatanteraka arak'izay sitraponao. Fa raha toa kosa ka mbola heverinao fa mahasoa azy ireo, mbola azo tanterana ny vavaka izay angatahany, dia fifaliana indrindra ho anay ny manolotra n'izany vavaka izany eo amin'ny seza fiandriananao, ka dia ianao no hamaly azy araka ny sitraponao. Io amin'ny fomba manokana ny rahalahinay, rahalahy José izay mangataka antom-bavaka mba ho tena ho isan'ireo zanakao manana fiainam-bavaka tena izy, mpanao vavaka mafana eo amin'ny seza fiandriananao, tsy mitsahatra anie izy, mba hanandratra ny foamam-panahiny any aminao mandrakariva, na eo ampanaovana ny asa mandraharahany, na aiza n'aiza toerana misy azy. Indrindra hanokana fotoana manokana mihitsy anie izy mba hiatrehany ianao amin'ny fomba faran'izay akaiky indrindra amin'ny vavaka ataony tenany manokana. Mino Andriamanitra fa hitahy ny vadiny ihany koa ianao, dia mba samy ho mpanomponao izay manompo anao amin'ny fifaliana izy mivady. Ny vavaka dia tononoiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy. Amen.